manatra ny araba antsika rehetra manaraka ny fandarana kolotsara amin'izao fotoana izao andao fatarina vetrany ato anatin'ny portrait ary hoe izy indray no vahinintsika hitondra ny asa tanana amin'ny ity anio ity. Miaraba ny Minso, miaraba ny mpanaraka rehetra ny fandaharana ihany koa. Mety endrika efa tsy izoviana amin'ny hafa intsony, Hilda Ravelina ina. Mpanao gazety taloha dia ny ova nanampy sehatr'asa dia amin'izao fotoana izao misehatra ao anatin'ny fanaovana recyclage na taratasy dia mamokatra vokatra dérivé amin'ny papier recyclé. Mitondra ny anarana hoe Gas Paper Point ity orinasa malagasy izay manodina taratasy ity ary roa taona teo izay no niseharany tao anatin'izay. Ny voalohany indrindra dia ny mpiara-miasa aminay amin'izao fotoana izao dia mpanao asa tanana nisehatra tao anatin'ny fanaovana papier antemoro. Nandritra ny fotoana lavalava zareo dia tsy nisy asa ntsony. Ny anton'izay dia satria miavitsy ary mialafo ny akora fototra tamin'ny papier antemoro, izany hoe ny avo. Mevitsy ihany koa ny olona izay nanao ny commande dia mipetraka fotsiny ny fitaovana ny fahaiza-manao nefa teo dia nilona fotsiny teo. Akoatran'izay ihany koa rehefa mandeha ny andalana ilay teboka faharoa izany, rehefa mandeha ny andalana ianao dia mahita fako taratasy baoritra mivangongo ary ny olona dorana paritaka eraky ny arabe dia teo ny nahatonga an'ilay hoe maninona mora avadika lasa akora naovana zavatra vaovao indray ny baoritra ireny. Dia ilay fahaiza-manao an'ny artisan izay teto no nampiarahana tamin'izay hoe fanangonana ny fako amin'ny taratasy izay tenena hoe fako moa ilay izy satria hoe déchet avy nampiasaina dia natambatra dia navadika ho lasan'ny Gas Paper Point dia sady fanomezana lanja indray izany ny asan'ireo mpanao asa tanana no famerenana indray ihany koa ny taratasy revalorisation, raha ny tena marina revalorisation ny taratasy sy ny baoritra mba ho lasa vokatra vaovao tsara mendrika ary manaja ny tontolo iainana. Maro karazana izay vokatra vitan'izy ireo izay manomboka amin'ny taratasy tsotra, manify, matevina, ny karazana fanasana amina lanonana maro samihafa, arona amin'ny habean'izay tiana, baoritra sy fasiana zavatra atao fanomezana, valopy, bloc-notes sy ny sisa. Ny possibilité amin'ny taratasy no possibilité misy ary ny imagination limite. Tsy mieritreritra ny hijanona eo tokoa fa miezaka ny mikaroka foana izy ireo ampivoarana ny asa ataony, hanatsarana ny sehatry ny tontolo iainana sy ny asa tanana malagasy ary ny famoronana. Ny zavatra eritreretina ho atao dia hanao produit pressé satria reto izany tsy pressé ilay izy. Ny produit pressé dia ohatra hoe reny alvéole reny barquette isan-karazany reny mba ahafahana manampy ny satria misy filana fa ny vokatra no mbola tsy misy isan-karazany azo isafidianana dia mirona makany amin'izay izany izahay amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay ihany koa dia nosokafana nandritra ny titony ity ihany koa ny tolotra fanofanana mampiofana izahay amin'ireo fomba ahafahana mitantana migérer ny ino moa izany fako taratasy any amin'ny entreprise na any amin'ny fikambanana isan-karazany manao accompagnement izany izahay. Dia ny amin'ny lafiny anankiray ihany koa
manovana izahay ho an'ireo olon-tsotra mety manana fako taratasy any an-trano tsy hitan'izay anaovana anazy dia manovana izahay amadika an'iny hoarina fandrehatra charbon ary manovana izahay anampy ny olona ihany koa amin'ny hoe fanaovana asa tanana maivamaivana décoratif ao an-trano mba ahafahana manamaivana ny hoe fisina akora fako taratasy ao an-trano izay. Ankoatran'ny karazany hitantsika teo dia manao taratasy misy masom-bolana izy ireo na ilay antsoina hoe papier ensemencé. Izany hoe rehefa levina ilay taratasy izay akora vetivety ihany moa izy ity dia levina 2-3 volana eo dia potika dia miverina maniry indray rehefa avy eo. Ny dinga natongavana any amin'ny vokatra azo jifain'ny mpanjifa izay indray no ndeha arahantsika manaraka izao. Reto hitantsika reto ny akora fototra ampiasain'ny Gas Pepper Point baoritra isan-karazany misy taratasy fotsy misy lokony isan-karazany ihany koa potipotehany izy ireo ho tonga ohatran'izao dia rehefa avy eo hoentina tsy anatin'ny machine tsy andao fa hoentiko nareo hijery an'izay. I Elio zany no tompona andraikitra tamin'ny mikirakira ny lafiny teknika manao ny machine atao amin'ny Gas Pepper Point. Ny fandehany dia izao hoe ity machine ity namboarinay manokana mihitsy ahafahana mitoto ny taratasy nandritra ny 2 taona latsaka kely teo zany dia totona amin'loana sy fanoto ny taratasy dia nitady hevitra mba hanafaingana kokoa ary tsy handreraka kokoa an'izay fanotona ny taratasy izay. Mahita taratasy misy loko maromaro tsika ato mba hanehoana hoe ny taratasy zany raha toka fotsifotsy ohatran'izao izy no totona dia ho hitantsika rehefa avy eo fa manome taratasy fotsifotsy anaovana vokatra fotsifotsy indray. Ny baoritra marron na beige dia manome taratasy miloko marron na beige izy rehefa vita. Reto loko isan-karazany reto zany dia hivoaka arak'izao lokony izao rehefa totona eto amin'ity machine ity. Ny principe n'ilay machine mampiasa rano izahay manafaingana ny fanapitehana azy ary ato anatiny ato dia misy broyeur dia io zany no ahafahana mamotika an'ilay taratasy azahoana n'ilay texture mandritra ny 10-20 minitra eo ny fitotonan'izay taratasy izay ato dia ho atoro ny ho asehoan'ny Elio antsika ny fanaovana an'izay.
rehefa avy nytontona tatsy anaty machine zany ilay taratasy a dia hoentina eto amin'ity cuve ity a dia anao ny atao hoe réglage zany hoe amerina ny ilay taratasy ho fisaka indray ndao elio rano atao anatin'ny cuve aty a dia isa-maraina izy io no misolo mba hitandrovana an'le fahadiovana amin'le taratasy zany dia tsy maintsy rano madio foana no ampiasaina ao anatin'le fanaovana an'le taratasy. Misy fatrany ny taratasy sy le potika taratasy teo zany misy fatrany izy atao anatin'ity arakaraky ny fatran'izay hoe raha atao manifinify izy a dia miaina kokoa raha atao matevitevina izy a dia ampiana kokoa. Rehefa vita ny eto amin'ity partie anankiray ity zany hatreto no mifarana ny processus le famerenana anazy ho taratasy fisaka iny a dia aha izy a maharitra eo amin'ny raha tena tsara ny andro adiny 2 adiny 3 eo ny maina ny cadre anankiray dia raha ohatra moa zany hoe somary malomaloka ny andro dia mihoatra an'izay ny fahamainan'ny taratasy. Mila atanin'andro mandritra ny ora maromaro moa zany ty taratasy ty ito izao anankiray fa ato ambadika ato efa misy maromaro dia ho asehoko anareo ihany koa. Reto zao le taratasy fotsy hitantsika teo ny tontona teo dia ohatran'izao izy rehefa aha dia ito hitantsika eto indray le baoritra rak'ilay nolazaiko teo. Reto zao efa maina dia efa tokony ho afaka esorina izy afaka minitra vitsy dia mijanona eo mandritra ny ora maromaro izy ireo rehefa mihodina moa zany ny masoandro dia akisaka afindra toerana izy ireo mba ho maina haingakaingana. Dia rehefa maina eto izy reto dia afaka esorina dia hoentina miakatra any amin'ny atelier any ambony efa maina reto. Ndao elio esory reto ary azafady so dia gaga nareo hoe fourchette no ampiasainay fa tena izay mihitsiny nilay aranitra n'ilay fourchette iny zany manafaingana n'ilay fanongotana anazy sady tsy mandrovotra ny cadre tsy mandrovotra n'ilay taratasy. Rehefa avy any ambany iny zany dia etalena eto ilay taratasy mba tsy foriporitra mba tsy horovotra ihany koa mba tsy haloto dia atokana eto izy dia rehefa ary ambadika rehefa avy eo no manao azy arakaraky ny didiny izay ilaina. Eto amin'ny naina zany no izy ny chef d'atelier dia izy no manao ny
gabarit isan-karazany a miainga veto daholo ny asa izay atao atsy amin'ny efitra ilany atsy. Zao izy anamboatra boîte. Boîte zao ty atao ty a. Amin'ny ankapobeny a izy no manapaka n'le taratasy anaovana manome an'le dimension zany a, manapaka ny baoritra izay anaovana ny renfort le carton ihany koa mba hahazoana n'iny boîte mafimafy tsara iny a, dia rehefa avy eo a mivadika tsy ambadika. Eto amin'ity latabatra ity indray kosa zany a, ny fanaovana an'ireo assemblage isan-karazany a, Iasina zao io a manamboatra boîte kely, misy rhodoïde atao fitoerana fruits séchés, dia ny ady kosa indray a izy telo menada manao pliage sy ny isan-karazany asa miaraka amin'izay a, anaovana sac commande alefa afaka 2 andro izy reto. Dia eto ihany koa rehefa manao an'ilay boîte isan-karazany ilay hitantsika tatsy ambadika tatsy zao a, dia rehefa kelikely eo izy a dia ivadika eto a, eto no anaovana ny assemblage-ny. Misy lafy ratsiny sy lafy tsarany ity taratasy ity. Lafy tsarany zany a ilay marokoroko, io no mipoitra, dia ny lafy ratsiny kosa ilay somary malama. Bon, ilay estetikany azo avy amin'ilay marokoroko mihitsy koa moa zany no tena mampiavaka an'ity papier recyclé ity amin'ny ankapobeny. Io koa no tena hitiavan'ny olona azy. I Didi kosa indray zany atao amin'ny Gaz Pepper Point no responsable ny resaka création graphique sy ny fanaovana ny motif ho an'ny client, dia izy no manao izay ampivoaka ireo endrikana personnalisation tadiavin'ny mpanjifa zany. Araky ny efa noresahana tany am-piandohana dia ezahana ny mamaly an'izay filan'ny mpanjifa rehetra amin'ny resaka personnalisation izay, ka ao anatin'izay indrindra dia manao ny fikarohana rehetra zany mba ahafahana hoe mampivoaka na amin'ny lafiny loko io na amin'ny lafiny bika endrika an'ilay papier sy ny bika manendrika ilay boîte na dia zavatra atao ihany koa mba hifanaraka amin'ilay personnalisation izay atao. Tsaritra ny hoe ny nanao an'ilay mille izay hitantsika teo nampiasain'ny Eliona nampotehana an'ireo taratasy, dia mpianatra malagasy eny Vodivorineny no nanamboatra azy. Ndeha ho jerena manaraka eto ary ireo santiony any amin'ny zava-bitany Gasy Pepper Point. Tonga tanatin'ny tafakanto ary resadresaka an'ireto vokatra izay vitanjareo atao amin'ny Gasy Pepper Point ireto. Misy santiona an'ireto, santiona any koa moa zany farany zavatra ataonareo dia rehefa maro dia maro andao resadresantsika ireto santiona an'ireto Hilda, sa hoe inona nanomboantsika azy sa ty amiko ty? Iny aminao iny valopy.
ny zavatra hitantsika voalohany aloha zany a dia misy loko anankiroa samihafa eto. Ny loko fotsifotsy a dia vita amin'ny taratasy papier blanc, ilay taratasy bureautsika fampiasa andavanandro reny a no totoina araka ny nation tamin'ny teo a dia mahavitana toy izao. Ilay somary beige sy marron kosa dia baoritra. Dia baoritra fanaovana fibatana entana, misy ny rice cooker rehefa mividy entana reny a dia izay no manome an'ireto loko reto. Rehefa avy eo mahita ihany koa tsika hoe misy vokatra ao a, misy impression. Ty zao a ilay nolazaiko hoe nataonay collection gasigasy mihitsy a, misy sary enina izy ireo fa 4 moa zany zao no disponible eto. Dia misy arakaraka ny fangatahan'ilay olona hoe ataovy misy sary ohatran'izao na ery zao a azo personnalisena zany ilay izy arakaraka ilay tompony. Dia ny valopy a misy karazany na ny forme io na ny habeany dia afaka asiana personnalisation ihany koa, zany hoe asiana impression na eto amin'ny lamosiny na ety ihany ety. Afaka atao enveloppe administrative zany io a, na atao enveloppe na événement ihany koa. Dia arak'izay hoe personnalisena araka ny ilana sy itiavan'ny mpanjifa azy. Ankoatran'izay a, niresaka tamin'ny tapany voalohany teo a, niresaka mikasika n'ilay coffret isan-karazany. Dia reto boîte isan-karazany hitantsika reto a dia afaka amboarina arak'izay forme tadiavin'ilay olona, araka ny refy ilainy ny mpanjifa ihany koa. Misy endrika maromaro ohatra hoe ity zao a coffret ho ana chocolat izy ity. Dia afaka atao ohatran'izay. Tony boîte kelikely tony a fasian'ny olona cadeau isan-karazany a, firavaka sy ny sisa. Dia afaka atao arak'izay fanirian'ilay olona mila azy. Itsy amin'ny sisiny itsy zao a misy safady, misy coffret ho ana entreprise izay nanaovanay prototype dia endrika hafa mihitsy ny ao anatiny a, zany hoe compartimenté izy ity. Ty zao a bloc note na agenda, stylo a, dia ty porte carte. Izay no natao anatiny fa afaka ovaina arak'izay ilaina, hoe atao clé USB ny eto na atao zavatra hafa izay ilaina dia afaka volavolaina manaraka an'izay. Izay ilay lazaiko tery am-piandohana hoe ny imagination no limite ao anatin'ilay izy, fa rehefa zavatra mbola azo atao amin'ny taratasy na ny baoritra dia afaka atao amin'ny ireto papier recyclé reto. Ty koa misy vokatra anankiray tiako aseho, album photo izay afaka personnalisena ihany koa izy ity. Ny manodidina anazy a dia rofia, izay no mampatonga an'ilay hoe asiana navoaka eto reto rofia reto a. Rofia dia ny ao anatiny zany a tonga dia le papier recyclé. Apetaka eo le sary, na hoe misy fotoana koa izay misy olona miteny hoe tonga dia imprimé eo ambonin'ilay taratasy le sarinay dia tonga dia efa imprimé eo izy. Fa afaka atao livre d'or ihany koa ty, afaka atao catalogue. Ny catalogue ny Gas Paper Point zao dia ty album ty nataonay a. Afaka atao menu ana restaurant ihany koa ty. Dia afaka atao fotsy na amin'ilay beige io izy a. Dia ny couleur an'ny rofia moa zany mazava ho azy a, afaka atao an'izay tian'ilay mpanjifa. Dia afaka asiana impression koa eo amboniny mba hipetraka tsara hoe souvenir ilay izy. Dia izay soratra tianao na izay haingony tianao apetraka dia ataonay eo. Mafy ilay izy a, mafy tena mafy ty zavatra ty, zany hoe mataty tsara mihitsy a, miankina amin'ny fikojakojanao azy sisa ny faharetany. Fa mafy aloha le raha le taratasy tena hoe somary boritra kely mihitsy le izy. Misy arina ihany koa? Ie, misy arina ihany koa. Santionany fotsiny moa zany ty, fa ny endrika sy ny refy dia arakarak'izay ilain'ny
ny mpanjifa anty zao a tresse coton ny tadiny fa afaka atao rofia io a afaka atao sisal io a afaka atao ruban satin etc arak'izay itiavan'ny olona azy. Zany hoe ny etaetanareo zareo mamorona fa ny etaetan'ny mpanjifa ihany koa zany azo tanterahana avokoa atao gasy papers point ny etaetan'ny mpanjifa mihitsy no ezahanay ho tanterahana arak'izay fahafahana manao azy. Eny ary reo santiony any mbola hitanareo anatin'ny aotsara ihany izy ireo rehefa avy eo antsary afa maraparanasika Hildas raha misy ny afatra tianao ampitaina mijery atsika amin'ity sehatry ny asa tanan'ity izay. Ny zavatra tiana ho ampitaina voalohany indrindra dia ny fankasitrahana nareo nanaraka nanjifa ary nankafy ny vokatra vokarinay satria misy valeur izay ampitaina ao anatin'izy io dia ny fiarovana ny tontolo iainana ny atao hoe ezaka ho fanampiana nyity tontolo iainantsika ity ny manodidina antsika mba tsy ho potika dia maro ihany koa ny olona izay miara mirona miaraka aminay ao anatin'izay fitodika izay dia ankasitrahanay be lehibe ary ho an'ireo izay ataoko hoe liana amin'izany papier recyclé liana amin'izany hoe vokatra miaro ny tontolo iainana liana ihany koa amin'ny asa tanana malagasy dia manasa anareo izahay anantona hitsidika fa manome fahafa-po hatrany izahay miezaka mijery an'izay fomba rehetra tonga ny zavatra toy izao ho jifaina rehetra na amin'ny resaka kalitao io na amin'ny resaka vidiny mba hiparitaka zany izay hoe vita malagasy miaro ny tontolo iainan'izay. Eny ary mankasitraka Hilda mino fa mbola eo antsika manaraka indray efa miroborobo araka ny vina sy ny tanjona teo ny gasy paper point mankasitraka anao no vahiny tato anatin'ny fandarana kolotsara. Mankasitraka anao dia mankasitraka ihany koa ny mpijery rehetra veloma tompoko. Akoatra ny taratasy mivoaka ho fotsy na somary volontany rehefa vita toy ny narahantsika teo ireny dia andalam-pamoahana taratasy miloko hafa ihany koa izy ireo ohatra hoe miloko manga na miloko mavo. Amaranantsika ny fandaharana dia araho an-tsary ary ireto zava-pita ny agasy paper point ireto.
tianay kaskare nalao mafanafana maminay kaskare hitanareo amin'ny facebook sy eny amina toeram-pivarotana sasansasany eto andrenivohitra ny agasy pepper point ny fandarana kolotsara kosa dia ny laharana 032 888 26 no azonazy azonareo antsona amin'ny ero fisikafany birao raha te hifanerasera te hitondra ny asa tananareo te hitondra ny zavakantonareo ato anatin'ny fandaharana ianareo misy ny famerenana an'izao fandarana izao ny latsinainy manomboka amin'ny 2 ora sy fahefany ary ihany koa ny lakamisy manomboka amin'ny 2 ora sy fateliny tena nay dia mamefotoanantsika indray ary miaraka amina fandarana vaovao sabosy amin'ny 9 ora sy fahefany mandeha ny fandarantsika kolotsara veloma tompoko